raha tianareo hangina hipiripirina tsy hitabataba ny colonel Patrika dia tsotra ny anaovana azy ampiteneninareo eto le olona no lakoiny zay fotsiny ane ampanaovy témoignage le olona no lakoiny parce que ce qu'il a fait c'est une chose très très répréhensible et pénale même parce que c'est du coup et blessure volontaire, de l'abus de pouvoir et de l'insubordination. Rotelo fotsiny. Ny raha amreo pénal, ny raha amreo pénal. Ka zay ny tiako tenenina. Fa tsy anao tabatabo nareo à gauche à droite patati patata. Fa nazany na tsy zany, na tianareo na tsy tianareo de hisy colonel Patrika roa telo efatra dimy enina hiveriny eo satria zao ny antony. Le colonel Patrika zao iny mora ampiripirininy iny ia satria iny nandako olona iny de il suffit fotsiny ampanaovana témoignage le olona no lako iny manana pouvoir ave anao de andako olona tsy normal zany fa zany hoe ny situation politique amizao sy ny structure amizao teteza mity zao de hiteraka colonel Patrika roa telo efatra dimy enina fito folo raha mba asinareo doze na science politika ny analyse ny zavatra rehetrarehetra fa ny zava-misy teto ny hatramizay ka hatramizao de resaka garabola foana ny nanaovanareo azy torapo foana oui mafiaro manodidina ny colonel Michael reo oui colonel Patrika ny mpanendrika ny colonel Patrika ndray de milaza hoe oui colonel Patrika ny olo ny anjony Rina Raduel torapo ohatsy zay asifo doze na science politika le izy raha le science politika de tsotra izy Patrika foana eo ao satria zao ty teteza mitanareo ty ny teteza mita faran'izay hendrana indrindra amy teteza mita nisa teto Madagasikara hatramizay ny teteza mita ny Zafy Albert teteza mita tsotsotra fa tsy hoe tsotsotra moa zany teteza mita nazava tsara fa tsy maintsy Zafy Albert no hitondra après ny teteza mita ny Andry Rajoelina tamy 2009 Zafy Albert tamy 91 fa ny teteza mita ny Andry Rajoelina tamy 2009 efa fantatra tsara fa tsy maintsy Andry Rajoelina no hitondra rehefa vita ny teteza mita ny teteza mita Ndravalomana fa teteza mita ihany koa ny tamy Ndravalomana efa fantatra fa tsy maintsy Ndravalomana no hitondra tamy 2002 raha toa ka resy ratsika fa ty teteza mita misy zay teteza mita ny Mikael tia de teteza mita mitovitovy amy teteza mita mitovy mihitsy ny ara ary vomay grave fa zany hoe mitovy betsaka amy teteza mita Andramanantsoa fatatsika ny hafarany iny teteza mita Andramanantsoa iny nisy teteza mita ny Fandimidimy telo ny antaona teteza mita Andramanantsoa teteza mita Andratrimanjava teteza mita na directoire militaire ary ny hafarany ara de nisy fahafatesana mpitondra fanjakana zay ankalazantsika androany tsy ankalazana moa zany diso le fiteny ankalazana fa tsy arovantsika androany ny andro nahafatesa de Andriamatoa Général Ratrimanjava zany ary ny afara koa tamy fanagadrana ny anisan'ny lehibe ny tolona tamy 72 dia Andriamatoa Manandafika Kotonirina migadraindratsiraka Manandafika Kotonirina tamy 76 fa 76 satria na de nitondra ratsiraka tapreny 75 de teteza mita ihany koa iny atsaty amy 80 satria mbola militaire ihany nitondra ny faritany rehetrarehetra tam'izany fotoana zany ka asitsika doze na science politika sy histoire ao le resaka de mazava tsara fa tsy resaka garabola nataony Luc Hervé nataony isa motizy Kotolela Mahitso Ambo nataony Saintia na nataony isa koa Ravonikazo zao nolazaiko anareo garabola rehetrarehetra andananareo mivereneny amy W de manaova cours d'histoire fa asa manao analyse na garabola ohatsy zao tsisy fanampiana sy zavatra hoentinareo amle sujet akory tsy mampiakatra amy niveau an'le sujet nareo. Bonjour les amis, bienvenue aux inconnus et sans rancune pour les ennemis. Alors, il resaka les resaka vidéo nataony colonel Patrika eto. Zavatra tiako tenenina de zao. Prévisible be une intervention de colonel Patrika iny satria raha atao resaka science politique, raha ampitenenina ny science politique dia mazava
fa hisy foana reny zavatra reny mandritra an'ity fotoana nitetezamity ty. Inona no lazainy siansa politika? Akaizitsika ohatra hoa ny tetezamita an-jamanantsoa. Satria io ny tetezamita mitovitovy amin'ity tetezamita-ny Mikael ty. De tsotra. Misy guerre des égos be de be tao sy guerre des aspirations, conflit des aspirations, si guerre d'influence. Ny officier tanora zay nitarian-dratsiraka contre ny officier tranainy zay nitarian-dramanantsoa. Ny fampiapanga fa manao tribalisme ny officier nitarian'ny Rabetafoka lasa ny officier nitarian'ny iza moa ty izy Presara John Arson hoe manao tribalisme nareo ny équipe an-Rabetafoka ndray koa milaza hoe manao tribalisme nareo. De teo koa ny conflit entre ny maramila cadre militaire sy ny cadre civil hoe nareo maramila ihany mitondra fanjakana tsy mety zao wala nareo bodonareo ny fanjakana. De teo koa ny conflit entre ny technocrate sy ny maramila. De teo koa ny conflit entre ny politicianina sy ny technocrate satria ny politicianina Andriamandrato Resara sy ny politicianina nakotsikotsika tam'izany fotoana zany mitady ny toerany koa. Satria tsy mbola nazava tsara hoe iza ny hitondra ny tetezamita, iza ny hitondra après ny tetezamita. De samy nanana ny aspiration ny daholo reo rehetrarehetra reo. Tsy lazaina tsony ny aspiration na inona moa ty autonomia mba tsy lazana hoe fédéralisme tam'izany fotoana zany. Satria io resaka autonomie efa nisy foana io tam'izany. De am'izao fotoana zao am'izao andro Mikael zao de mitsanga ndray le izy satria tsy fantatra any am'izao fotoana zao hoe iza no hitondra ny tetezamita après. De lasa gourmand daholo ny inona moa ty ny acteur politika misy amin'ny tanàna. Donc colonel Patrick mety hitady teo président de ino mahatonga azy miteny ohatsy reny. Fa dio tsara fa ty tetezamita tiany be de be ny olona manana aspiration au président eto na tsy le teny fototsika hoe Patrick Raharmanana zay conseiller ny prime ministre candidat à la présidentielle ny ranga iny. Fa ny Soernève candidat à la présidentielle ny Ramatoa Fanny Soernève ajo Randrianina Narveny ex-candidat à la présidentielle ny équipe Anjavalomanana zay manosika Anjavalomanana olona ho candidat au présidentielle koa zany. Christine Razana Mahaso ministre ny Karamba iny candidat à la présidentielle daholo reny. Ka tsy teny nareo hoe oui ny manodidina ny Mikael ny ratsy fa Mikael ny tsara. Mety marina zany fa raha ny tena izy en terme science politique de zao conflit des égos io si conflit des prétendants. De zay ny mahatonga an'le izy misavorovoro ohatrany satria samy gourmand daholo ny rehetrarehetra tsy hoe capable ako aho hitondra. Ampira noho ny tamin'ny andron'ny Ramanantsoa zao satria raha ajouté am'izany rehetrarehetra zany ny resaka Facebook zay afaka miteny daholo ny olona rehetrarehetra de vomay micompliquer les modèles le izy, les modèles en transition misy am'izao fotoana. Ka inona raha ny hevitra teny tiana omenan'ny monsieur Mikael mba ahafahany mitondra tsara nyty transition ty. Zavatra roa ny tiako tenenina aminao monsieur Mikael. Jerevo ny tantara ho am'le zava-nisy tamin'ny transition ny Ramanantsoa. Jerevo ny tantara iny de ankao lesony de inona moa ty eritrereto nahoana ny nahafangatsiraka ny tirer son épingle du jeu tamin'iny resaka iny ka lasa izy ny lasa chef. Fa indrindra misy exemple concret récent koa azonao alaina dia ny inona moa ty ny transition ny Gabon 2023 naonga ny maramila ny monsieur Ali Bongo de nitsatra ny fitantanan'ny famille Bongo nandritra ny 5 taona ny Gabon. De monsieur Brice ny général izy tsy haiko maramila izy aloha ny maramila au officier Brice Clotaire
Olingi Guema zay chef ny garde présidentielle nanonga anazy de izy nitondra an'le fanjakana fa hainy ny tantana an'le izy de hainy nanodina an'le zava fa tsy nanodina moa zany fa nigérer an'le situation de roa taona taty aorina tamy 2025 lasa président de république izy ka reo lesona anankiroa reo tokony alainao farany satria vidéo fohifohy ihany no ataoko eto nefa fohifohy mafonja tiako tenenina de zao tsika rehetrarehetra de mila mitandrina amty teteza mity ty tokony ometsika force ny colonel satria ny inona moa ty ny pronostika rehetrarehetra mbola misokatra daholo zany hoe afaka ho président daholo tsika rehetrarehetra io fanasanynaty zany aza kokotanytsika le fanjakana satria tsika rehetrarehetra afaka président daholo satria raha kokotanytsika io ane ny force ny andry rajoelina rery ihany ny force mbola matanjaka sy bien constitué sy bien ancré any amin'ny ambanivohitra rehetrarehetra any ka raha kokotaninao io mahasava ho azy fa l'équipe ny andry rajoelina no andrainy fitondrana tout de suite andrainy fitondrana io ka izay sy zay le izy longomaro fa ny zavatra tiako tenenina fotsiny ninninona événement misy eto de hitondrasinareo dozina science politique sy resaka juridique le izy sy resaka économique fa aza ataonareo resaka torapoa salamy ataony olona betsaka eto amty Facebook ty nareo rehetrarehetra eto amty Facebook zay manao torapo tsisy resaka analyse politique na analyse économique na analyse juridique na historique an'le zavatra mila nareo miverina eny amin'ny tabilio de manaova cours du soir satria garabola daholy ny fomba ianalizenareo le izy ka izay sy zay le izy longomao fa dia soasoava iaby tsika amy manaraky ndraiky manao bebe kokoa bebe hatrany manko ciao